Mystère nambohitokana. Tantara nosoratany Aloka Defson. ireto avy no anome aina ny tantara. Iaina tantely, rotsy fitiavana. Niaraka tamin'ny fanambina, fahendrena raherinandinina ary nalitsao. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika, Fanamby, nanatontosa. Angola Pity. Ory le kamively ity a. Mba afo azy amin'izay te fa efa mibalika be nge masoandro e. Fa inona foana ary ny ty ramatoa ty e? Mbola ty atora fa aza mifamelaka. To basako ny rano eny efa ranao farany fahatao a. Lela kamively latsy. Mba hainao ve moa fa nany vary aritsaka ataonao sa mbola tsy misy ao? Ohatra fa lansady nga le vary netiko tamin'ny zoma iny ramatoa. Ohatra vary tsisy na dia dimy kapoka akory aza na iny nentinao iny e. Dia inona atao sosoa maly ariva iny ny farany delany. Tena mitatiava olana mihitsy amin'izay ianao fa hanjaranao zany a. Ese, inona ny azoko atao amin'izany io? Raha tsy hoe anga andeha hivarotra any aty akotra. Enao mihitsy nefa kamivela tsy mahavita ny adidy amin'ny mahavady anao rangaty a. Lazaiko anao fa tsy hiatrano anana miaraka aminao kosa aloha izay mianaka e. Ny tena aleonay motika. Efa mba miezaka ihany ange za isan'andro. Tsy tokony amin'ny metsiny mihitsy ianao. Miezaka ianao nefa tsika nge zao farangisitra indrindra eto tanàna e. Mba mahalala menatra ihany amoa fa tsy hitako izay ataoko. Kodiaran-tsareta nge ny fiainana ramatoa e. Ny ambony mety mbola ho lasa ambany, ary ny ambany koa mety mbola ho lasa ambony. Inona no idiran'ny kodiaran-tsareta amin'izany e. Rehefa kamively ianao dia ohatr'izao foana ny fiainantsika mandrakizay. Mba jereo any lehilahy hafa ankoatranao e. Vao amin'ny 5 maraina dia efa eny an-tsaha. Ianao kosa amin'ny 7 mbola eo am-pandriana foana. Miandro mana milatsaka avy any an-danitra angambako. Efa miandro marina moa ny anaranao ka dia arakaraka io anaranao io e. Miandro mana tokoa ngambany. Le zavatra tsy azoko aminao nge dia za foana ny asianao fa tsy mba hainao akory izay momba anao e. Malagasy FM. Fianao io mba mahita inona? Raha hoe mitaha amin'ireo vehivavy hafa mitovy aminao. Jereo ange ramatoniry e. Ramatonireo andrefantsika fa mahakolokolo ny tokantrano tsara fa tsy miankin-doha amin'ny hafa. Ka omeo vola ataoko fo aza raha izay no tianao e. Ny olona mpitovianao amiko ane ka miasa mafy vadiny e. Mampidi-bola tsara. Mba miesika koa ianao ty fa tsy miandry vola avy aty amiko foana e. Azafady. Tsy fombanay kosa aloha za mamelona lehilahy zany e. Amin'ny mahalehilahinao dia adidinao ny vady aman-janaka ao. Dia na tsy hisy ho atokana azy ianao dia mbola andrasana foana. Zaho a. Rehefa tsy vitanao tsony izay mianaka dia tsofo rano fa andeha. Za kosa aloha tsy hijalyjaly ohatran'izao e. Tany amin'ny dada sy neny aza tsy nena ohatran'izaoko. Mampalahelo any toe-tsainao ka. Efa vehivavy lehibe manambady ary manan-janaka iray nefa mbola manana saina ohatr'izany. Maninona e? Mbola tsy fantatrao foana izany fanambadiana fiafiana izany e. Zara angaty tsy hiaritra ny manana lava aminao eto isan'andro a. Jereny e. Zaho ianao mbola eo am-pandriana eo foana. Aiza ny avelona vady aman-janaka? Areraka fotsiny re a. Mafy ange izany asa nataoko omaly izay. Aza dia mampimery rangaty a. Fa ampirin'ny asa ataon'olon-kafa nefa raha izay asa tambary nataonao ka. Tamin'ny efatra ianao omaly dia nody. Zaho mbola eo am-pandriana ihany. Moramorainao marina izy izany. Raha mba fantatrao matsiny ny amafiny. Za tsy te halala an'izany fa ny fantatro fotsiny dia misy sakafo atao andreo rehefa avy eo. Fa raha tsy izay a dia ilaozana irereo ianao. Ahoana e? Fangaho mbola tsy mahandro foana e. Nefa za zany efa nona be a. Mbola tsy tonga re ny dadanao dia mbola tsy sakafo andrahoana eo a. Na iza koa hatramin'izao ve? Nefa 9:40 izao ry neny e.
Angamba efa ho avy retsy izy izay misotroa aloha rano raha tena noana ianao neny koa rano fotsiny ve dia avoako fa inona koa ary izany ka izay re atao aloha aloha zaho any amelany namako ka any aho izao dia omeny vary dia loaka matsiro be mihitsy tsy mahazo mahakantsony ianao ka mamenatra nge zany ry felany fa maninona kosa izanyko za izaka mankany amin'ny zaronga dia omeny sakafo ony mamenatra ho azy zany mantsy ianao neny koa mijanony aho sady izay efa miditra izay koa ngamba dadanao dada to ela be ianao nefa izay sy neny efa tena noana nge ary tena ela be marina ianao inona nentinao tany aretona hoay eo to trondro ngeza be fa taistyry dada nanjona tena azo trondro fa trondro fotsiny nga aretsa zay vary ty anaty sachet ty ka dia andrahoe malaky fa nao ny fialana dada dada kosa veranga ela be vao malala mody tonga dia kikiso ilay trondro dia mora andrahoana aveo fa zanokona vary ary sa manana anankiray tsika telo mianaka tia antya dia tia aneny dia tia ngeza be tia amin'ny felana vetsivetsy be ndre dada sy neny indray zany manana ny kely vieko dada sy neny nge efa ninona trondro be dia be tamin'izany mbola tsy teraka andao ary amboarintsika mianaka ilay izy eto aty antsio ambony eo matsiro be ilay trondro nentin'ny dada sady sambasamba indray tsika mba niloaka trondro ngeza be ohatran'izao eno retsiko raha mba fantatrareo mantsy fa trondro nalaiko tany amin'ny tombony ngara velo ty trondro hoantsika telo mianaka ty voatery manao fanoa noho ny aminareo Malagasy FM somary mangina le tompy dia mba nakako kely ny sasany efa namidiko teny an-tsena mba hividianana vary fa ny telo lehibe tamin'izany kosa ity nentiko natao laoka atoandro ty ohatra fa inona no mahavariana sa miezaka makafy ny tsiron'ilay trondro ary mba taiza tokoa ny nahitanao karpa ry miandry ohatra nanjonao mo hay ve afaka jonona ny karpa noleveriko fa hompiana ny anaty doby any mantsy izy reniko mbola tsy mahalala ninona mariny ianao tsy voatery ka hay tokoa moa diroviana indray ho ny vao mba hisy loaka matsiro be ohatran'izao atao amintsika ary miandry na rehefa misy fahafahana re ny anazy zao zaraiko anankiroa dia ny sasany hoaniko rarivo tena mety ka efa mahay mitsinjo mivody andro merika sahady ny zanaka dada fa raha mba mavita mitsakaraka ohatran'izao foana ne ino dia milamina tsara tsika ny ampiso zao mbola tsy fantatra indray na anahoana na anahoana aza manay ny ampiso anao fa tsy ho hita eo foana ve ny atao tena voko be ary dada ka tsy laniko tsony ty anjara variko ty omeko anao zany sarony eo dia hohaninao indray rehefa tolakandro ahoana mba efa fantatrao moa ny vaovao malaza eto an-tanàna vaovao mahakasika inona indray zany re ny alabotry mirongatra eto an-tanàna io ka voamaly zao ny lasa fa vakidobo ny garavelo lasa ny olona tamin'izany daholo ny karpa tao anatin'ny dobo raha lala indray taraina fa very akoho ary tena efa matetika mihitsy dia inona hono ny dirako amin'izany sa manana ny amiko ianao Malagasy FM ty zavatra entinao mitsofoka ny trano tsy fanta-peviny tiako misy fotoana ianao mitondra akoho mitondra trondro mitondra vomanga sonjo manga sy ny sisa nefa dia misy mitaraindro zavatra ireo hoe verony fa mieritreritra ho mpangalatra zany ianao io asako iza ny mahita raha zavatra avy nangalarinao ireny mety hoe mody ampifalifalianao ny vady aman-janakao
fa aza mba tratra fotsiny moa fa dia miala lavitra tsisy hidirako araka ny teninao tamiko ihany. Aza miteniteny foana ianao e. Mba miteny fotsiny aka efa manao andro maso izao ny fokon'olona fa raha mahatratra hony dia tonga dia ataony amin'ny fomba fanaovana azy. Ataon'inona? Atao fitsaram-bahoakako. Izany ho rangaty dia tsy andeha hitady vola mihitsy fe zany ianao fa dia variana eo am-pototro radio io foana efa hatry ny tamin'ny maraina. Mangina aloha ianao fa tsy sakafizana tantara amin'ny radio ka? Tena leo anao tsy mba mampalahelo anao akory ve io zanatsika io, efa mila ho fatiny hanohanana mihitsy. Ka tsy hitako tsony angizy atao raha matody aleo aloha izany mba hakahakaina mihitsy fa mba hitrahany indray aloha dia averina rehefa mahazo vola. Eo aza ve mbola tsy vita ary niandry ka hitady trosany akafandray ahoana? Adinonao nga fa mbola nanandramisa vary telo kapoaka angentsika e. Dado nona be azany rehefa aveo ki dada mitady sakafo kony miandro kely aloha ndray. Efa hariva indray zany ny andro mbola tsy sakafo atoandro foana vetsika ranga. Jerenao zany tsy mba mampalahelo anao akory fe fipitrapitra an'io zazy io rangaty eny mampalahelo ahy izy fa tsy hitako inge ho izay atao raha tiako dia vokatrena tenda-kely foana sika isan'andro fa mitamena ve moa irehatra. Aleo ary izay andeha ho any amin'ny dada sy neny aloha mandra-pa mampalahelo mantsy felana rehefa mahita tao ianao dia miverina eo izay. Dia nalabaraka any amin'ny rafozako any hoe Zaniko hoe tsy mahavelombady tsy mahazo makany izany nareo fa mijanona eo. Fa tsy marina ve zany hita fa tsy mahavelombady izao ianao. Impiry moa no niaritra tsy ny sakafo izay mianaka. Efa miezaka reny ny tratry ny heriko efa mampanonjy fanao mihitsy aza indraindray. Ianao mihitsy ny kan velona ary miandry ny olona ery mifo vao maraina mifo mangiran-dratsy eny an-tsaha mitady vola fa ianao miandry araka ny anaranao miandry mana amin'ny latsaka avany an-danitra angamo. So dia mba ianao azy zany fanampiana nge ny fiainana ary nory vola fatadiavinao anao inona ary ahy hivarotra ny tenako sa anao inona izay ny tianao. Tadidio tsara adidinao no mamelona ny vady aman-janaka ao dia raisiny andraikitrao rangaty za kosa aloha tsy mahavita tsy mandrisika aminao ivary tena mihitsy fa aza raisina tendrony ohatr'izany le resaka mivaditsika dia mila mifanohana. Lazao ary hoe inona zany ny azoko atao raha hitany angady dia tsy ho vitako izany. Tsy nizarin-dray aman-dreniko an'izany koa tena marina fa za efa impiry no niteny anao fa me vola maromaro aza ampiasaina dia hivarotra enta-madinika fa tsy homenao dia inona tsony ny azoko atao akoatr'izay ary ka tsisy azako inona nomeko anao eo raha nisy moa tsy efa nomeko midemery dianao rangaty vitan'ny hafa ve dia tsy ho vitanao lava be ny resaka fatapao ny hevitrao hitady sakafo ho anay ianao sa andeha ho any amin'ny dada sy neny izay mianaka raha tany mantsy izay tsy mijalijalo ohatr'izao. Efa andeha dia aza mba ela be moa dada fanoana ngeza sy neny dia tadremy mangalatra andray so ataon'ny olona fitsaram-bahoaka. Fa misy inona ary fa manina ny feno potaka be ohatr'izao ianao izao reto misy vola apetrako aminareo fa tsy maintsy mandeha miala tao tanàna. Ohatra to vola be fa misy inona ho miandry tsy misy fotoana iresahana lava aminao tsondro nory vola fa ahoana maika be tsy maintsy mandeha raha mbola teo velona. Tsy azoko tsaro fa fitiavako anareo mianaka no nahatonga ohatr'izao fa izy aloha felany tsy azoko matory eo ambadika ho izy ka tsy azoko mihitsy ny tia lerangaty atongavana marina moa felana dada efa namasaka ve neny ao za zany nona be ka
Felana. Tiany dadabe ianao. Tiany dady ianao sy neny. Eny efa fantatra anie izany ry dady. Dia tiany felana be koa nge dady. Dia izao ary voatery tsy maintsy mandeha. Fa tsy mety amin'ny dada intsony mipetraka eto an-tanàna eto. Andray fa naroana kosa ary. Tantara lavabe re izany anaka. Fandray androany tsy maintsy mbola iona ihany sika telo mianaka. Izay fa andeha. Fa andeha ho aiza ianao miandry Tsy maintsy miala eto an-tanàna aho fa ho aiza? Tsofoko rano nareo mianaka raha hifindrany amin'ny dada sy neny ihany aloha mandrapa. Raha pitsy vao maraina dia tiako raha miala eto nareo fa izaho kosa hiala sao dia sao. Nisy zavatra nataonao nga tany taiza nahita andreto volabe nomena ho areto? Raha tsy nisy zavatra hafa tany taiza ianao nahita andreto Eny tsy vidiny ihany nanao an'izany fa fitiavako anareo mianaka mba tsy hafiafy intsony. Ampiaso ireny vola ireny dia eny mino aho fa mahavita anareo mianaka mandra-piferiko indray ireny. Fa tsy vola nangalarinao moa ty. Ka aleo mba tsy ambaratelontsika samy rery fotsiny. Izay fa tsofi rano andeha sao alina loatra. Dia andeha ho aiza ianao Dada, fa ho aiza tokoa dady? Mbola tsy haiko fa andeha fotsiny ahy. Aza mana fa any andro tsy maintsy mbola hiverina ahy. Izany ny androany aloha dia tsy maintsy voatery mandao anareo mianaka. Izay fa lasa Dada, aza mandeha moa dada. Tsy mahazo mandeha izany ianao raha tsy mazava andresaka miandry mijanona ho miandry mijanona ho andray tsy nieno akory izy fa lasa ihany. Neny fa ho aiza dady? Tsy haiko tsy haiko felana. Tsy fantatro mihitsy hoe inona ny zava-nisy tany avelany tany fa nanome an'ity volabe ity izy. Mila miala eto faran'izay aingana koa ntsika fa tsy fantatra mazava izay ao ambadika ity volabe ity. Tena mampanao tsy fanao tokoa ty tsy fanana antika. Indrindra moa fa sendra ny vady aman-janaka mitaraina miaina ao anatin'ny tsosi. Efa zatra niatana tao anaty harena niaraka tamin'ny ray aman-dreniny koa moa tsy minoro vola vadiko. Any ka zakany izany afy miaraka amiko izany. Tsy mba tahaka ny vadin'olona rehetra fa ny tiany dia tsy handray rakim-dena mihitsy fa toloram-potsiny. Hotery nanao ny tsy fanao ampy fa na dia fantatra aza hoe tsy mety aza ny nataoko. Malaka sy FM. Fena moa izay halatra madinika vitako izay. Fangalarana mangahazo akoho trondro sy ny sisa mba hampifaliako azy mianaka. Ny faran'ity moa dia nanakana ny arabe-erinary patronombo mihitsy raha izy avy mivarotra ho ny teny an-tsena. Nahazoko vola be atapitra isan'ny maro izy. Ny loza nefa dia misy namany nahita ny endriko ka ahiko mbola hifanehitra aminy. Hotery tsy maintsy mandao ny tanàna misy anay satria tsy maintsy hanao fikarohana zalahy reny ny ampitso maraina. Mba tsy ahitany ahy dia aleo aloha miafina aty an-tany lavitra aty ka. Rehefa misy ampiasainy ny vadiko ny vola nomeko azy iny dia ataoko ampy hafaly aho. Rehefa ny aorianany tsy maintsy mbola ho avy habangy azy mianaka ihany aho. Mino fa tsisy toy intsony ny raha iny amin'izany fotoana izany. Aza mba tratra tokoa fa dia tsy haiko intsony angamba izay mety ahazo aho. Mety amin'ny vadiko avy hatrany angamba ny raisiny. Firy foana moa izao Ray sasany madiva hazava any angamba vao tafafoaka amin'ity ala mikitroko ity. Ngany fotsiny mba tsy hifanehitra ny biby ity. Felana mifaza amin'izay fa andeha tsika. Fa ho aiza ry neny? Ary nga ho mbola tsy miverina foana dady. Ho any amin'ny dadabe ire tsika.
Data mety tsy hiverina intsony. Mpamaninona ny lasa izy e. Tsy haiko kia. Foasa dia ampirimo avokoa ny akanjonao fa handeha tsika e. Ny ataonao ihany zao tsy nahatamana azy teo. Ratsy saina be mihitsy ny neny io. Ratsy saina Hita ony. e. Tsy ratsy saina izany neny. Hita fa nanaovan'ny neny toetra tsy zaka foana izy dia lasa tsy tamana. Mifamaly foana nareo isaky ny miresaka. Aiza ary dadany tsy ho leo e. Tsisy an'izany dia Zaro, felana ah. fa mba mangindry a. Dadanao mihitsy no efa te handeha. Ratsy saina ianao e. Mangina ho andry a. Ilozako eo koa raha mbola be famaliana eo. Ndany e. Avelao za hiandry ny dadato. Sady tsy maintsy mbola hiverina eo hono izy. Miteny andria zay ry felana. Mitsangana ho aty eo dia aprimo ny entana dia ndao handeha. Sa mitady kapokamoko. Ny tena be ianao e. Tsy zaza kely oatra andry mihitsy a. Ataoko tokoa ianao raha mitady anah eo. Ahoroa no anentana fa mandeha ny fotoana. Angena fa atoandro ny andro. Tena reraka zany. Beraka miampy Androana. Manana saita. Sady famakiana ty. Sa mbola alala psychote. Mety angamba sao dia ato sakafo. Efa hita sakafo hita ty. Mino fa hita karazana voankazo any. Da natao ambanimbany ato fa sa io tokoa ny alarina fa misy akondro masaka be. Andeha hidineny dia tonga dia akaka. Tonga dia mihinana aloha dia mitondra tao vatsy avy eo. Dia nona daholo ny kitapo sy ny bosy rehetra iny. Ampy izay angamba ka. Aleo mitady toerana azo ialana sasatra amin'izay na dia hoe mbola tsy hariva aza ny andro. Efa mba nahavita ditongotra tontolo alina sy tontolo andro eny mihitsy. Mihodina atao ambadika ity taretra ity fa aty ny tao mbola mba takotakon-drivotra. Ary ohatran'ny mahatsikahatra trano vao kely bosaka eza zany e. Eo didina tarena. Androanga dia jerena fa sao dia mba afaka hidirana. Mino fa tanàna maty efa tsy misy mipetraka intsony ty. Rena tsara ihany aloha na izany aza. Ka tena tsisy olona intsony tokoa. Na an-tokotany aza efa maneho bozaka. Jereo amin'ny varavarana aza zara fa mipetraka. Tonga dia hiditra ka. Maimbolao be koa ato. Aleo atanatana tsara aloha varavarana hidiran'ny rivotra fa mitady tsy ho zany sa fofinazy zao. Azay. Avitra lara miandry fa sy endra trano azo ny tobiana. Fa tsisy ninona tsongolo ato e. Afa-tsy ho volany vita tamin'ny mangy eo. Dia vato misa 3 nandrahoana angamba rehetra. Mahavita ranga zao a. Fa ny raha fotsiny sisa tadiavina dia afaka mahandro. Ny fotsim-bary efa mba nivatsy ihany aho mantsy. Fa alohan'izay dia analavo zanana aloha ka. Amelatra lamby atao dia atory. Hevitra mety tsara izay. Ahitra marina. Reso bebe tokoa. 91.4 Malagasy Ary FM. ohatran'ny misy olona henoko mivezivezy eo ivelanao izany a. Andraso aloha hijery a. Ka tena nisy lehilahy tokoa iny. Fa inona ny ataony io sa asy toetrany ity? Ino fa nanatra?
Aleo anontaniana. Ahoana ianao izay raha tsy madiso? Ay ve misy olona ato e? Salama ianao? Salama se. Iza ho ara tsy madiso? Danilo ny anarako e. Mhm. Avy any andrefany any fa sendra alina ty an-dalana dia mivila raha nahita an'ity trano ity tetiko. Fa mipetraka ato izany ianao? Ka. Olona ohatranao ihany koa ka sendra mba nandalo nahita an'ity trano ity dia mivila. Fa saika ho aiza aloha ianao? Midira mihitsy aloha anao ato an-trano fa manaikitra izany moko izany. Misaotra e. Zaho moa saika ho any Antsinanana any. Any amin'ny tanàna antsoina hoe Analalava e. Misy asa natoron'ny olona izay manko ataoko any. Ho any Analalava hoe ianao? Eno a? Tanàna vao avy nialako ange izany lazainao izany? Izany ve? Fa ianao io izany moa saika ho aiza ka? Hitady ravinahitra toa anao ihany e. Fa ianao moa ty ho any nialako nefa izaho mitady toerana hafa hifindrana monina indray fa leo tany. Miandry aloha ny anarako e. Ay ve? Dia faly mahafantatra anao izany ka? Fa hono a? Mbola lavitra be moa raha miala eto ilay hoe Analalava? Ay. Tena mbola mandany andro iray mihitsy raha hoe malaky indrindra ianao vao tonga. Izany ve? Fa raha tsy madiso saika hitady ravinahitra iza marina moa ianao e? Tena marina mbola tsy nanana eritreritra hivatanay za fa dia nandeha fotsiny e. Fa hoe rehefa mahita toerana azo hitsanonana dia mijanona. Mba hafa kely kosa ny dianao izany a? Na eto amin'ity toerana ity aza ve dia mety aminao ka? Inona moa ny olana? Tena mety amiko mihitsy aza. Fa inona izany ny antony ilazanao an'izany nefa tiany ohatra ny trano tokana tsisy ninonina e? Dia mamorona mba ho ahy e. Azo atao tsara anie izany. Eny e, marina aloha izany teninao izany. Miandry moa ilay anaranao teo? Ie. Efa manambady aman-janaka any fa nilozako noho ny fitadiavana. Izany ve sy? Tena izany mihitsy e. Fa izaho koa anie mba ohatranao ihany e. Efa roa ny any zanako fa voatery nandao azy ireo satria mafy ry se ny fiainana. Tsy mba nandova tamin'ny ray aman-dreniko mantsy aho dia tsisy tany azo voleny. Dia naleoko mitady toerana azo hifindrana moninako. Rehefa mahazo toerana malalaka amin'izay toerana alehako dia alaiko izy telo mianaka e. Dia tena mitovy angetsaiko izany e. Zaho koa mantsy mieritreritra an'izany. Hoe rehefa mahita toerana tsara sy milamina dia alaiko izy mianaka. Izany hoe mbola ray izany ny zanakao? Vavy tokana mbola kely. Ny andray menada. Vavy ray dia lahy kely ray. Tena tiako ireo zanako ireo fa tsy afa manoatra dia voatery tsy maintsy nandao azy e. Mitovy zavatra mianjady eo amintsika ka tsara raha miaraka sa ahoana hozy? Dia ahoana no atao ianao ka? Tsy haiko aloha e. Fa atory aloha dia hita eo ny atao rehefa tonga ny ampitso. Eny e, tena mety izany sady ny alina ao no mitondra fisainanako. Tsy ahita ianao fa manana resaka tiako lazaina aminao aho. Fa izy ianao? Dia maninona tsy mipoitra amiko? Izaho no fanahy tompon'ity toerana misy anao ty. Azoko menanao anefa raha mifanaraka sika. Tsy azoko. Feno arena miafina mety. Tsy ambozonao eto fa meko anao daholo izany raha mifanaraka sika ho ahy. Fa aiza no lazainao izany ka? Tiako fantatrao anefa fa manana ny tantarany ity toerana ity a. Eto natsoina hoe amoy tokana. Tsy misy olona tokony tafiditra eto fa matoa tafiditra eto dia misy antony a. Efa voafidik ihany koa. Izany hoe efa voafidinao izany izay roalahy? Mazava ho azy. Samy mikatsaka rena fantatry nareo roalahy dia
iny fanomeko anambohy tokana toerana feno arena miafina ny tany lonako ary azo ambolena sy mamokatra ihany koa vokatra daholo izay irinao ambolena rehetra na inona raha azoko tsara dia tianao hanorom-ponenana eto izay. mazava ho azy ka ahoana manaiky apetraka eto ianao hikolokolo amin'ity toerana ity. Eny e, manaiky aho fa ahoana tsara moa ilay hoe fifanarahana aminao. Rehefa manaiky ny fangatahako hipetraka eto ambohy tokana dia efa izay ny zava-dehibe. Dia karakaro tsara fa efa natolotra anao io a. Tsy maintsy mbola hiverina miresaka aminao aho amin'ny alina fahafito nahatongavanareo. Eny ary, dia ahoana ny sakafonay mandritra izany? Malagasy FM, tsy namaly intsony izy marina fa nahafaafaka. Dia izay ny fanapahakevitra ry Tania. Norom-ponenana eto ambohy tokana dia hikarakara sy hanolokolo an'ity toerana ity. Fa tena matotra aloha ve sy miresaka an'izany? Eno a. Ahoana izany raha tonga tampoka ny tompony hivantana fotsiny amin'ny vitanao, ny mpoveromaina fotsiny? Tsia. Tsy isy tompony intsony ambohy tokana fa za izay ho namako nandova an'ity toerana midadasika be ity. Mahaliana ilay resaka ao fa ny ahiko fotsiny no mety ho toy any aorianako. Hiala maina tahaka amin'ny mpamosy talika eo ny fitenenana zaiko. Aza manany apitso fa avy ianao ny apitso no hanany aminy. Raha tapa-kevitra no namako ianao dia aza misalasala fa nitafita foana no atao tanjona. Eny ary, manaiky niaraka aminao eto ambohy tokana. Fa taiza moa no nahalalanao sahady fa izany ny anaran'ity toerana ity. Fantatro fotsiny fa tokana ny trano eto e. Tsisy afa-tsy ho natoritsika eo. Tsy tantara zavatra maro aminao aloha ry Tania. Dia inona izany aloha no atao ka? Ny ataontsika voalohany angamba dia mitady sakafo e. Tsy afaka manao ninninona mantsy raha tsy voky ny kibo. Marina aloha izany. Aby ny kibo no mantsy tsy mpanamosina. Efa ampy kosa angamba izay fandahody amin'izay sao dia tara fiara eto ka. Efa mitelo ange izao e. Eo moa mba anankiray fotsiny sisariny eny a. Fa ohatrina ho ninona efa e. Mora kely arako. Ohatran'ilay teo ihany. Fa inona izao mba hitiavan-drinany ny akanjo hafahafa be iny ka? Aizo akoho akanjo hafahafa ona koa e. Tiako be ary tiako. Manana ohatran'ny tiako nge ilay namako ampianaranay dia mba mampitovy izay ry neny e. Hay moa. Ary andao amin'izay ary andeha hody e. Fa neny eo? Misy inona? Lasa iza marina ho dada tsy hita intsony e. Efa ho herinandro izay ve rangahy nandehanany. Sao dia mba tokony tadiavantsika aty an-tsena aty ary izy a. Fa mety very atiana izy ry neny e. Sao tsy mahita lalana mody. Tsy hitako izy analehany ary aza metaladala fa tsy aty izany izy. Efa tsy zazakely intsony anie dadanareo ry felany. Aiza koa ny dia hoe tsy ahafantatra ny tokony ho ataony. Fa neny izany tsy mba mahatsiaro any dada mihitsy. Ka na mahatsiaro azo moa nga misy azo atao hoe miandry izay hiverenany no azontsika sindry atao. Ary okizay ny resaka fa efa tia ny bus hitondra antsika e. Dia tsy nijanona akory ary ilay izy. Mety feno angamba e. Fa lasa iza marina renao ry miandry. Raha ny resaka henoko dia misy andehan'olona mihodihody matetika moa mijerijery ny trano nenanay tany Analalava. Hoe misy zavatra tiany jerena sy arahamaso fa mihidy lava moa ny trano dia tsisy azony atao. Efa samy nandao azy avokoa izay mivady.
miandry sy hita hoe nakaisa za kosa lasa namonjy any dada sy neny aty andrenivohitra. Fa izy zany? Izaho ihany. Ilay fanahy efa fantatrao. Ahay ve? Dia inona no tianao hampita amiko? Fa tsy mba afaka miseho amiko mihitsy ve ianao e? Tsy afaka miseho aminao aho fa any tiako lazainao fotsiny dia izao. Maro arena miafina ho ahy eto Ambohitokana. Ka raha tianao aseho aminao zany dia misy zavatra angatahako aminao. Malagasy FM. Inona ilay arena miafina tianao aseho amiko dia inona ihany koa ilay zavatra tianao angatahana amiko? Izao ary. Sao manana vatosoa lafo vidy be Ambohitokana. Izay tena betsaka mpitady ka omeko amin'izany ianao. Raha tonga ka manaiky anome sorona. Sorona inona no tadiavinao? Zazavavy mainty. Mbola madio na koa Virginie e. Maninona tsara? Potaitra be ianao. Io ny fangatahako e. Sady mila latsaka ao eto Ambohitokana ny raha ny zazavavy io. Mba amerina indray ny asin'ny tanàna. Hitanao, alatsa ery amin'ny vatomasiny ery Atsinanatrano ny rano fa ny vatany kosa alatra ao andavaka. Efa misy toerana natokana ny amin'izany ao Atsimikely ao fa jereo e. Mino aho fa ho tanterako ao Soamatsara raha pitso misasakalina no hanatanteranao azy. Matoko sy mino aho fa vitanao io e. Zavatra haingo tamin'ny alina iny. Mila mandatsaka ny eto Ambohitokana hono raha tiana hipotra ilay arena miafina. Sarotra tena sarotra aloha izany nefa tsy maintsy atao raha hoe tia hipetraka eto. Tsy fokotsondra anaty toerana. Nefa aiza no ahitako toerana mahafinaritra manoatra ny eto na hoe ho aiza na ho aiza. Da mbola tsy nataoko azy izany mandatsaka ny olona izany dia tsy maintsy ho ataoko ihany. Dia aiza nefa ny hita zazavavy mainty mbola madio. Tsy maintsy mitady fa aiza ny tsy ahita rehefa mikaroka e. Ora miandry. Fa misy olana angasa? Ay vela. Tsy misy inona ka. Ohatran'ny tovariana be mantsy nareo izany ka. Efa masaka ao any soso marainy. Andao le tsy loha hiditra hisakafo sao dia mangatsiaka eo indray. Ay, ndao ary. Ndao. Maintsy mbola fihainiko anao aloha izany tsy dahia. Aleo ketrehako asa mirery. Sasaka tiany alina fa andeha hanatanteraka ny sorony any amin'ilay hoe vatomasina amin'izay aho. Tena efa saiko tsy nahita ihany fa nahita zazavavy kely mainty ihany rehefa nandeha lavitavitra. Tonga dia mibataiko dia nampidiriko tao anaty gony. Fa angano mora. Nafehiko ato anaty ala taretra ato aloha sao hita ny tany. Ary aloha bataina tato amin'izay dia entiny eny Atsinanatrano. Eto izany ilay toerana nambara ny fandatsahana ny rano ity. Esorina hiala ato anaty gory ato aloha tsy ala. Zay. Napetraka eto ambony vato eto. Aza mikofokofoka tsondry sy mba fa sorony indrindra mba hahazoana ny arena be eto Ambohitokana. 12 latsaka roa zao. Efa isasaka izany ny alina.
Ary aloha tomboka amin'izay fa ela loatra ka. Tonga eto raha miandry. Araka ny fotoana ny fanarahana mba hanatanteraka ny fanatitra izay nangatanao. Indro ny zazavavy mainty mbola madio atolotra ho anao. Voarahy, alatsondrany. Tsahany fa efa namaly le feo. Ary aloha tapahana amin'izay ny tenda. Isa, roa, telo. Korina mamian'ny vatony ndra. Ohatra io. Ohatran'ny hoe misy mitroko izany mihitsy le izy. Vetivety teo mantsy dia maina be. Tsy izy intsony le vato. Mistery tsy azoko hazavay. Manomboka izao dia misokatra ho anao ny arenana mbo hitokana. Misaotra indrindra tompoko. Misy zavatra tiako aseho vanontania. Inona izany? Hitanao reto. Fa tena izy ve iny? Tovovavy soa mamirapiratra be. Ive tsy tena amin'ilay karazany lafo vidy be mihitsy ka? Azonao tsara. Tena amin'ilay karazany lafo vidy be mihitsy reto. Fa hono ara miandry. Fa taiza moa no nahitanao azy iny? Tsy taiza fa arena nivoaka teto Ambotokana ihany iny. Ataovy matotra. Mamoaka arena kibon'ny tany koa izany mety ny tanànantsika ka? Ohatra mazava ho azy. Arena nivoaka teto Ambotokana daholo reto. Izay no lazaiko aminao fa tsara ho antsika ho mijanona eto fa toerana tsara. Tena marina izany. Dia ahoana izany no anaovana azy iny ka? Fa inona moa fa tsy handeha matotra azy zao fa ambeny tsara ny tanàny. Aiza izany ny tonanao azy ka? Any Andrenivohitra any. Eny ary. Dia malafosa rehefa any. Aza manafa ho ambenako tsara ny tanànantsika. Raha sitraka ao dia ifandimitsika mitsidika ny vady aman-janantsika avy. Mety izany ka? Mety mba mila ny fanampiantsika mantsy izy ireo. Sa ahoana? Eno tena izany mihitsy. Fa tsy hangataka andro intsony angamba dia hanainga fa ambeny tsara ny tanàny. Voalafiko reto dia miverina. Eny ary miandry. Dia tongava soa e. Fa taiza nahitany raha miandry ny zavatra iny. Mba manambitana koa raha nga izy iny ka? Mba marina moa. Mbola ho adiadiako tsara izy rehefa miverina mba ho akako ihany koa. Fa raha zanga fa nahita an'iny na dia ray aza dia efa ataoko mahasambatra sy ny vady aman-janako. Satria efa amina tapitrisa maro anie ny vidin'ny ray amin'ireny vato naseho andra miandry anary iny. Mino fa mekela ihany izy rehefa tafaverina avany ka. Araka ny teniny teo matoa izy nilaza fa hifandimbo ny zay roalahy amin'ny famahina vady aman-janaka. Dia hidiny eny an-tsara amin'izay aloka. Misy asa miandry amantsy iny. Ohatra fa raha ninona koa ty ny latsaka ity. Andraso hoe ohatra makany anaty taritra any izy izany. Aleo rangarahana dia hita eo marina. Tena avy aty anatiny aty mihitsy izy ty. Maty marina. Misy adalalina be ato aloha ato. Ary iny izany voatsintrika izany. Somary maizimaizina koa dia tsy tazako tsara. Andreka io. Ary tontolana avokoa reto voatsapako ato reto. Dia mbola fatilena ihany koa ty eto amin'ny tety.
Efa tena miteraka 91.4 Malagasy FM. Vonjeo e! Vonjeo ilay olona! Matahotra! Matahotra! Felana ho avy sakafo amin'izay e. Za tsy nanarinainy ka. Ohatry fa inona no nahazo an'ity zazy ity ny dongo tsy mety hinan-kanina ohatr'izao e. Dada zao no ilaiko fa tsy ho sakafo eo akory. Tadiafo izy dia eto aty aminahy. Fandry ve adaly aiza nahitako ny dadandry Ka mila azy ay e. Ny dada no tena tsapako hoe be fitiavana. fa za zany tsy tiandry. Tia ka fa tsy ohatran'ny dada. Neny ane be kitakita be. Afozy izany dada-tadiavindry izany e. Efa tsy otsony izy sa hitadiavako dada hafa felana. Tsy mila ay e. Dada ihany no ilaiko. Endre dia avy amin'izay ary misakafo fa tsy maintsy mbola ho avy dadanao e. Raha toa ka mbola velona enany ihany izy. Mbola velona tokoa moa izy. Fa mety hoe mbola misy manahirana anazy fotsiny. Ka efa indry izany dia alamino amin'izay ny sainy e. Hita mihitsy ny hoe tsy mba manam-pitiavana ny dada ka tsy haiko izany hoe inona no nanambadianao azy iny e. Tsy teny marina aminao aso andratra ny fonao ka. Raha mba fantany mantsy fa noho ny aminy nahatonga anay sy miandry ny vady satria be voka tampoka. Rindrarindra fotsiny anefa ny rahanay tamin'izany fa tsy nieritreritra ny hanambady azy akory noho ny tsy fananany. Amin'izay dia mbola zanak'olona tambanivohitra koa nefa. Tiako fotsiny miandry tamin'izany satria bandy bôsista be tao am-pianarana dia nataoko fakana noty fotsiny. Indrisy anefa fa mitarika anay tany amin'ny zavatra hafa tanteraka izany. Mbola neniko tongotra aman-tanana hatramin'izao. Jereo fa mangina fotsiny ianao satria tsapanao fa marina ny zavatra nolazaiko. Tsy tia ny dada akory ianao nefa dia ny vady nareo. Ny sakafondry hoanina ka. Fambahinana marina ary ny tena misteriny ity ambotokany ity. Fa tolapaty maninonao zany reo amin'ny ady io ka. Dia fatiniza ihany koa ilay faty volena hitako ao. Raha ny fahitako azy mantsy dia ohatran'ny voavy novonoina izany. Dia ahoana no ataoko? Mbola hiaritreto sa andray fahatongavany miandry dia avy eo mangatantalana mondy. Iza mahita raha misy mpamono olona eto amin'ity tanàna. Nefa dia mety ho iza nefa ka. Toa tsy mahampino ka. Trano tokana neto. Ary tsy misy olon-kafa ankoatranay sy miandry iry. Raha araka ny nambarany aza dia vao niara-tonga mihitsy izay roalahy. Nefa maninona no misy tolapaty efa maina ao anaty lavako ka. Izany hoe efa talohan'ny fahatongavanay roalahy teto izany. Izany eo ihany fa ilay faty lenao izao no tsy azoko mihitsy hoe iza ny namono dia nanipy azy tao rehefa avy nivonoina. Ohatra mampitaintaina fatratra mihitsy izany ka. Volazaiko amin'ny andry aza fe ilay zavatra hitako teo sa ho ajanoko tsy ambarateriko irery ihany e. Aleo rangata zonona sekre fotsiny aloha mba ahitana ny tena marina. Dia ahoana? Lamina ve ny dianao tany sa nanao? Lamina ka. Dia aiza ny vidin'ilay vato? Tonga dia napetrako any amin'ny banky fa toa inona ty moa e.
Zany ve? Dia tsy mba nitondranao ve na dia ariary aza ka? Nitondrako ianao fa aza manahy. Reto ny anjaranao. Misaotra risia. Fa dia tsy faly akory ianao nomeko an'iny. Fa misy olana nga? Lazao raha misy olana fa hiarahana mamay. Ty fotsiny kosa ve ny entinao mba ho anjarako e? Ohatra fa tsy voatery ho ariry angely any amin'ny banky. Hitanao ihany fa sarotra be ny fitondrana vola be amin'ny lalana mangina ihany so voaroba. Ay ve? Reraka be zany ianao e? Ie. Somary reraka fa tena aleo mihitsy angamba aloha ka torimaso. Eny ary. Dia soava mandry ianao ary. Ie, misaotra. Za ve misahirana tamin'rehetrarehetra dia mihevitra ho zaraina roa mitovy ianao. Naleoko nasitrika any ambany tany mihitsy aloha ilay vola teo dia rehefa misy fotoana manatitra azy any amin'ny vadiko. Ny amin'ny vady aman-janako ny mampitototo atoy izao mantsy. Raha nahavitako ny tsy tokony natao mihitsy ary. Manako-bola foana mba hampiadanako azy ireo. Indrindra fa felana na dia fantatra aza fa tsy misy amin'ny rariny aza. Mitady ho fetsy ilay rangahy ty a. Nefa ataoko ahoana moa fa azy rehefa tsy ho namidiny. Dia izay tiany omena ahy ihany. Tsara izy mba nananana amin'iko. Tsy afa manoatra. Tsy rehefa fony tapika izy dia resy tory. Tena reraka marina tamika. Maheno avy ianao e? Fa misofoko ve maninona sa maheno feo ah? Iza no miresaka amiko? Za ilay miresaka aminao ka. Fa izy zany e? Ha? Izy zany ho ah? Maninona ny tsy mipotra amiko? Aza sahirana mitady akory ianao fa tsy ahita e. Misy zavatra mpanovoko anao raha vitanao dia azo arena miafiny eto ambohitokana ihany koa ianao. Ary tena hivoaka mpanefoefo ah. Malagasy FM. Fa iza ho ah zany e? Dia inona no tianao atao amiko? Ha? Izao ny tompon'ity toerana misy anareo ty. Aty amiko daholo no misy ny fanalahidin'ny arena miafiny eto. Raha manatanteraka ny zavatra angatahako aminao ianao dia azo arena be ihany koa. Iada ny ianao sy ny ankohonanao e. Inona ilay zavatra tianao ataoko? Ha? Vono io namanao io. Tapao hiala amin'ny vatany lohany dia halatsao eto anjory firarazana ny rano. Maninona tsara? Fa adalanga ianao? Tsy mpamono ka? Tsy dia hanankarena zany ianao. Ary rehefa tsy hadatsaka ny aino namanao io ianao dia ianao indray nisolo azy a. Bola veriko farany. Noho io olona matory eo akaikinao io dia ho avitra ny ianao e. Tsy mpamono olona aho ah. Rehefa tsy hamono azy ary ianao dia ianao indray ny vonony a. Miandry. Miandry. Fo aza dia hoy io namanao io fa be loatra. Tokony fotoko miandry. Tena andray antsy maranitra. Fa ataonao inona ny antsindry miandry a? Dia vitanao tokoa ve zany ny hamono ahy ka? Atsato eo amin'ny fony e. Ary aingana ianao e. Alefaso. Isa. Roa. Feno. Dany, fa ahoana izao? Fa iza no namono anao e? Ohatray, toa misy antso maranitra mitsatoka fonao. Fa ahoana e?
Ianao dia ianao namono any Danina manao e. Aiza renao zany. Mba nasaiko namono anao izy teo fa ka nosaloatra dia voatery ianao indray no namono azy. Dia tsapako ihany koa izao fa ianao dia ianao rery sisa no miendrika hitantanana mbo itokana. Tsia, namako ange Dania. Eny e, namanao izy fa tsy maintsy mifamono daholo izay olona tonga ato a. Fa ahoana? Tsy tao anaty fifanarahantsika ange zaho e. Mifanatitra latsa-dra foana ny fifanarahantsika ary miandry a. Efa nomenanao ny fanalahidin'ny harena rehetra eto Ambohitokana. Ho fanamafisan'izany dia mila ny ranjanako vavy ihany koa amin'ny tsinam-bolana ho avy izao. Fa mampiomana anao sady a. Maninona tsara. Zanako indray izany no tiatavinao alatsa-drà. Mba fantatrao moa fa nohony amin'ny zanako no mampitotototo ahy isan'andro ary mampanao tsy fanao tiako hiadana mitovy amin'ny zanak'olona izy e. Nefa za indray no tadiavinao hamono azy. Tena anao jerena voalohany ry miandry a. Aza mirarany hafa zany. Fa tsy te hanankarena manan'izay ilainao rehetra ianao. Te hanana fahataoko inona moa zany raha tsy ho an'ny vady aman-janako ihany e. Dika ve zany fanday ianao ka? Tsy foko ny zanako e. Rehefa tsy vitanao io dia miomana fa ho haripako daholo nareo mianakavy hatramin'ny olona akaiky anao rehetra ary tsy misy amin-drako fo a. Fa iza mariny ianao ty e? Izao ny fanahy lehibe indrindra. Tompon'ny harena tsy mety lany. Onony eto Ambohitokana satria nisy mpivady niantso mba hitoetra eto talohanareo. Nefa tsy navita ny voady izay nataony tamiko izy ka notaperiko ny any e. Fa inona zany le tsy vitany? Nanolotra ny zanany e. Nefa efa mba navita nanolotra n'olon-kafa maro ahy ihany koa. Talohan'izany dia taty amin'ny farany vao nivadika tamiko dia nivadiako ihany koa e. Tsaroa fa za tsy mba mahay mamindra fo a. Rehefa nanaiky araka amiko dia miaraka amiko tokoa fa vao tsy manatanteraka ny fangatahako dia tapitra treo. Mazava? Mazava. Mba jereo efa misy olona mandodony zany. Orfelana! Angana moa e! Ho avy e! Oay! Dada! Felana zanaka dada. Fa izaka izy zany a? Tonga dada ary neny a! I miandry ve? Eko! Fa tamin'ny fomba hoana zany nahitanao ny tranonay ry miandry? Tonga re a! Araka ireny efa nampanatenako anareo mianaka ireny. Nandalo tany amin'ny dada sy ny anareo dia natoriny i manofatrano aty nareo mianaka. Ay tokoa moa, tsy maintsy nitokan'izay fa tsy tiako le manahiran'olona rery miandry a. Mipetra mihitsy aloha dada fa reraka be ka. Ie, tena mbola reraka. Ao aloha mba mihoran-kely fotsiny raha mety fa tena mangetaheta mafy. Ay, ndrasy fangalako dada. Fa ahoana izao ry miandry a? Taiza marina ianao? Nitady izay mahasoa ary nory vola. Fantatro fa tsy mitepy fitio loatra ny fonao hatramin'izay noho ny tsy fananako dia voatery tsy maintsy ny karataka. Betsaka ny zavatra tiako resahana anao fa tsy manana fotoana firesahana intsony aho hanatitra n'ity vola ity dia miverina indray. Ty raiso dia ampiasao amin'ny tokony ampiasana azy ho amin'ny fialana zanantsika. Izy daholo ve ty? To vola ray sakosy be. Sa avy namaky banky nga ianao? Tsy namaky banky ka. Fa ahoana fotsiny? Raisy fotsiny re a. Aza mijery izay toerana ny aviny fa vola ireo mahavidy izay zavatra ilainao. Nangidy loatra tamiko mantsy ny esoeso teninao taloha ireny dia nataoko daholo rehefa ahazoana vola na hivarotako ny aiko aza. Izay fa handeha. Miandry a?
Fa ho aizy vao tonga ange ianao e. Aleo za andeha dia mbola tsy ho fialana so ampitomany azo indray ny ahitan'ny andehanako e. Miandry mifona tiako ianao. Eny e, voaray izay fa andeha aho so hita ny fialana eo. Tsy avy tsara ny zanantsika. Fa aizy dadatoerina eny ary fa manina mangano any ny masonao mitomany neny aiza ho ada Lasa izy rofelana. Tsy haiko hoe roviana no iverina indray. Andray fandroasiny eny zany izy tsy tiako tsony eny zany. Tsy nandroaka izany ary efa lasa fotsiny izy tsy maintsy anaraka ny dadaka aiza naleha fa jereko izy neny ho okizay felana tiantsika foa ny dada na tsy eo azy any tonga ny ele fotoanan'ny fanomezantsika ary ny andro e. Ary aiza ilazanao koa fa ilaiko amin'izao alina tsinam-bolana izao. Tsy omeko anao izany ny zanako rehefa na tsy fahatapotra tia. Dia miomana ary fa ho taperiko anio ihany koa ny androm-pahavelomany lahy. Any amin'ny elo indray mifankahita sady favetsaka loatra ihany koa izay eloka vita an'ilazay mody afenina ao ambadiko ny fitiavam-bady sy fitiavan-janaka fotsiny fahotany lahy. Efa fantatro fa tsy maintsy ho faty fa tiako fantatra ao koa fa tsy maintsy hiaraka anjavona amiko amin'ity toerana ianao sy ny misterina mbotokany e. Atao amin'ity trambony kely iray ity mantsy ny nametrahan'ireo olona ny antso anao ireo ny ody ratsy ka mbola mampitoetra anao eto ambotokany. Noho izany dia miara levony zahay. Efa nirarahako solika avokoa ny ivelany sy ato anatiny ato ka indro efa mirehatra ny afikasika andoroko azy. Isa, 2, 3. Sy valona fa na ho afaky eto aho dia tsy maintsy mbola hita toerana tsara kokoa ny eto Ambohitoka. Betsaka ny olombelona mila sy mitady ahy e. Rehefa ravaka fotsiny ny misterina ambotokana dia efa zava-dehibe amiko izany e. Maya e! May! Misterina Ambohitokana. Tantara no soratan'ny Aloka Tefson. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Iaina tantely, rotsy fitiavana. Niaraka tamin'ny fanambina, fahendrena Raherinandinina ary Nalijao. Nandray feo sy nandrindra ny lafiny teknika Fanamby. Nanatontosa Angola Pity.